Mbola faly tafiaraka amintsika hatrany tompoko lasy tompoko vavy amin'ity alahady ny pentecoste ity mirary soa antsika rehetra tsirairay ny tokantrano ary mirary antsika ihany koa zotomana raha sendra tratranay mpisakafoanana amin'izao orizao ary manasanao ihany anaraka hatramin'ny farany vaovao mazava ho azy fa iresaka betsaka ny akon'izay afetin'ny pentecoste izay itsika amin'ity alahady ity atao anatin'ny vaovaontsary fa mialoha izay aloha dia resaka fampandrosoana ny firenena no isatarantsika ny vaovao satria araka ny fanatsiditsika omaly dia tany amin'iny faritra moromaniny folohan'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara nanomboka ny fanarenana ny lalam-pirenena fa 170 izay mampitohy ny kelikampona sy fandriana izay tsisy nanamboatra tao anatin'ny 20 taona nandritra izany moa no nanomeza ny folohan'ny fanavaozana toromarika fa manomboka izao ny fanamboaran-dalana rehetra eto Madagasikara dia tsy maintsy avoaka ho hitan'ny olona rehetra avokoa ny orinasa manamboatra azy sy ny vola atokana anamboarana izany lalana izany ary ny ingénieur de contrôle izany hoe ny tompony andraikitra amin'ny kalitaon'ny asa dia ampahafantarina ny rehetra ihany koa araka ny famitambavao Alain Rodelis Rakotomalala solitena televizana malagasy any fandriana sy ampifandray ireo faritra mpamokatra no hanamora ny fivezivezen'ny olona sy ny entana ary ampiana ny fahatapahan-dalana amin'ny fotoam-pahavaratra sy hanatsara ny fiarovana ny mpampiasa lalana no tanjon'ny fitotram-panjakana tarihan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblikan'ny Madagasikara kolonel Rendrenirina Mikael sy ny ministry ny asa vaventy amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 170 mampitohy ny kelikapona sy fandriana ka tsy lalana tsotra fotsiny fa lalan'ny toekarena sy ny fampandrosoana ato amin'ny distrika ny fandriana ity lalana ity no mampivoatra ny toekaren'ny commune de Mbifolo ato anatin'ny distrika ny fandriana. Ny lalana moa zany dia ny atreto fandriana gamba no atao io fa ny izany tsy zany ezaka lehibe vita amin'ny fitondram-panjakana io amalina ny marary atsika vahoaka malagasy ovina moa zany ty lalana rotiny tsisy nikasika hatramin'izay tamin'ny taona 2000 20 taona ty aoriana zany dia mba mikasika atsika zao ary raha ny fahafantarako azy dia bitumage izy io zany hoe goudron dia mifaliana reo satria ny sasany noho ny tsy fananam-bola dia natao pavé sasany natao terrassement tokony atao mangarahara ho fantatry ny be sy ny maro ny volalany sy ireo orinasa nahazo ny tsenam-baro-panjakana ary nampitandrina ho an'ireo orinasa mpanao asa kitoto amin'ny asa fanamboaran-dalana eto Madagasikara izay mampahantra sy mampahoro ny vahoaka ny filohan'ny fanavaozan'ny repoblikan'ny Madagasikara. Anareo ao amin'ny ministère ny asa vaventy dia izao ny zavatra angatahako ary toromarika ho an'ny famboaran-dalana rehetra eto Madagasikara ataovinareo affichage avoaonareo télé ny anaran'ny entreprise nahazo an'le marché raha izay faharoa manaraka an'izay ny montant ny vola zay olanina amin'le marché raha mijery ato dia mahita 53 milliards 931 millions 207 211,73 ariary. Affichez-vous ho hitan'ny vahoaka malagasy hoe io ny vola lany amboarana an'io lalana io. Roa zay. Fahatelo. Affichez-vous ho fantatry ny vahoaka malagasy ny vahoaka aty fandriana ny anaran'ny ingénieur de contrôle. Zay dia recommandation apetraka amin'ny famboaran-dalana rehetra eto Madagasikara. Aleo fantatr'olona fa raha ratsy ny lalana dia ny entreprise sy ny ingénieur de contrôle aoka ho fantatry ny vahoaka malagasy sy ny vahoaka zay lalovan'le lalana hoe ireo no responsable amina ratsy ny lalana. Resy lahatra ny banky raisam-pirenena amin'ny fanohanana ny fitondrany ny fanavaozana amin'izao fotoana izao izay manampibetsaka amin'ny lafiny ara-tsosialy ary ny fanamboaran-dalana eto Madagasikara. Fisaorana ny banky raisam-pirenena ny banky mondialy zany satria mbola izy foana ny manampy antsika betsaka lohatra amin'izao na ny famboarana ny rano zany na ny lalana na ny fanarenana ny Thomasina amin'ny cyclone dia ny banky mondialy foana no manampy antsika atreto ary tena mavitrika. Nambarany filohan'ny fanavaozan'ny repoblikan'ny Madagasikara ateto fandriana ihany koa fa hamboarina ihany koa ny lalana mampitohy ireo commune samy commune atao anatin'ny distrikany fandriana ho tombotsoan'ny vahoaka. Tamin'ny volana Jolay 2025 angamba zay sa 2024 no nakaty tondra fiara tamin'ity lalana ty sendra nanatitra razana taty tamin'izay olon-dehibe aty aminareo no nateriko taty tamin'izay dia ny generaly ny tompolay generaly
Rasolo Sodolin nanatra n'le razana taty zay tamin'izay a dia anisan'ny tondra fiara mihitsy a jery an'iny lalana iny a dia nijaly indrindra ilay avy eo fandriana makany Sahamadio. Lalana mirefy 12 kilometatra miainga aty Kelikapona mandrapatonga aty Afandriana no asiana fanarenana sy fanamboarana amin'izao fotoana izao ary mitety-bidy hatrany amin'ny 4.5 miliara ariary ny teti-bola natokana amin'ny tanany asa ka nanome toromarika entitra amin'ny fanajanany fehimpotoana sy ny kalitao voasoratra ao anatin'ny boky nandraikitra anatanterahana ny asa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara nandritra ity lanonana fijerenana ny firosoan'ny asa tety amin'ny base vy Andidy Fandriana ity. Fa tao anatin'ny taona maro ihany koa nefa nampitaraina ireo mpampiasa lalana ny lalana mampitohy ny commune Fandriana sy Miarina Avaratra noho ny fampitehan'izany lalana izany ka nampisy fiantraikany ratsy teo amin'ny fiainan'ny mponina. Efa misy moa ny ezaka nataon'ny mpitantana ny commune saingy tsy ampy fa nandritra nyity fitsidihana nataon'ny filohan'ny fanavaozana tany Sahamadio ity no nanolora ny lela vola hividianana solika ho an'ny milina lehibe izay mitrongo ny lalana anamboarana azy araka ny fampitambavao mbola hoentin'ny Alain Rodelisy Lakotomalala ihany. Olona tsy mitaraina ireo mpivezivezy sy ny mpampiasa ny lalana Fandriana Miarina Avaratra amin'izao fotoana izao noho ny fahampitehan'ny lalana tanteraka ka na efa manao ny asa fanarenana izany ary ny fokon'olona ty an-toerana dia tsy maharaka noho ny tsy fahampiany ny fitaovana enti-miasa ka tamin'ity volana May 2024 ity dia efa nahangona vola 70 tapitrisa ariary ny fikambanan'ny commune ty Ambadiky Manangana mampiasa ity lalan'ny Fandriana Miarina Avaratra ity nefa mbola mangataka amin'ny fitotra-panjakana izy ireo ny anapina amin'ny tana tanteraka ny fanamboaran-dalana ty an-toerana. Mijaly ny vahoakantsika amin'ny fitaterana ny vokatra satria raha 50 ariary ny tondrana ny kilaon'ny poma taloha avy aty Miarina Avaratra dia lasa tafakatra 200 ariary zany nefa ny lalana 24 km amin'izao fotoana izao moa dia sarety aza ny fitaovam-pitaterana na ny vokatra na ny sakafo na ny PPN satria na camion dia efa tsy tonga aty Miarina Avaratra tsony noho ny fahasimbany lalana diso tafahoatra loatra. Nandritra ny fitsidihana nataon'ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara tato amin'ny distrikan'ny Fandriana no nanambarany fa tsy maintsy votaina ny lalana mampitohy ny Fandriana sy Miarina Avaratra ary nanolotra lela vola entina hividianana solika hanamboarany fitaovana lehibe avy amin'ny faritra Moromania izany lalana izany ny fitotra-panjakana. Mahafaly ihany manampy an'ireo fikambanan'ny maire reo Andriamatao ben'ny tanàna Andriamatao solombavam-bahoaka vola 100 tapitrisa ariary anapiko anio anaovana azy. Zany hoe raha vao tonga any Antananarivo zay tsy tiako bakambava fa tonga avany ianao maka azy an'izay vola 100 tapitrisa ariary zay anapina ny 70 tapitrisa ariary ho solika anamboarana an'le lalana makany Miarina Avaratra. Nareo aty amin'ny distriktin'ny Fandriana dia mahavoa ny angarana. Manana député ty anareo zany nareo miady mafy ho anareo any amin'ny fitondram-panjakana any Antananarivo any. Ampiasana ny miaramila ny fanamboarana ny lalam-pirenena mampitohy ny Tsoromandidy sy Maintirano ka amin'ny volana Jiona ho avy izao no anomboka ny asa fanamboarana. Anisan'ny promesse izay efa nataoko zao ny famoronana ny atao hoe jenia miaramila. Ny ampiasa ny miaramila amin'ireo lalana izay mbola tsy vitantsika reo mahafaly azy ao milaza androany fa efa tonga ny engin hampiasainy jenia miaramila misy any amin'ny 50. Jenia miaramila rehefa tonga eo ny asa voalohany ataony dia ny anokatra ny lalany Maintirano Tsoromandidy. Tsy hoela zay dia atomboka mety farafahatarana mety volana Jiona efa mety anomboka zay lalana zay rehefa tonga ilay engin. Manoloana ny fitaraina nataon'ireo mpitantana ny commune sy ny faritra tsirairay avy eto Madagasikara amin'ny teti-bola izay kely ampiasain'izy ireo dia nampakariny ny fitotra-panjakana ihany koa ny teti-bola ampiasaina manomboka izao. Hatramin'izay raha ohatra ka 3.9 ny budget national makany amin'ireny préfecture, makany amin'ny lehibe ny faritra, makany amin'ny commune hatramin'izay amin'ny loi de finance rectificative dia nezanay napiakarina hatrany amin'ny 4.10 isanjato io vola makany amin'ny faritra rehetra io. Zany hoe anatin'ny fanavaozana antsika eo dia mikisaka tsikelikely makany amin'ny fitsinjaram-pahefana
tena izy. No mafisiny ny filohan'ny fanavaozan'ny repoblika ny Madagasikara ateto amin'ny distrika ny Fandrina fa tsy zatra mametraka vaty fejoro any fitondran'ny fanavaozana ankehitriny fa manaramaso ny asana tomboka ary entitra amin'ny fanatanterahana izany raha nitokana ny lalana mampitoy ny commune 5 ato amin'ny distrika ny Fandrina ateto Andranokely dia ny miainga aty Ambinantelo imito fiadanana samy madio fisakana mila maina ary ny commune ny Sandrandà. Tsy zatra mametraka vaty fejoro toy ny sasany fa atomboy io ny asa rehefa manomboka ny asa dia tonga manaramaso an'le asa hoe nandeha tokoa ve le asa sa napetraka reo ao le engin sy ny camion dia rehefa niala ny olona dia noentinareo nody. Vorolanina teto amin'ny kianjanakeny samy madio fisakany ny vahoaka tato amin'ny distrika ny Fandrina niona mivantana tamin'ny filohan'ny fanavaozan'ny repoblika ny Madagasikara mivady niaraka tamin'ireo délégationna tarihany izay nahitana ministra eo anivon'ny gouvernemanta sy ireo solombavam-bahoaka ato anatin'ny faritanin'ny Fianarantsoa sy ny faritra Moromania no tarihin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara vavita ato amin'ny distrika ny Fandrina zava-manitra Andremiary Volamena ka mbola nanolitra lela vola 20 tapitrisa ariary ho nofikena amin'ny tampihavanana ho an'ny vahoaka taty an-toerana ny filohan'ny fanavaozan'ny repoblika ny Madagasikara teto raha natolotra teto ihany koa ireo fitaovana maro samihafa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina ho an'ny fampandrosoana ara-tsosialy aty an-toerana. Fa rehefa manao fitetezam-paritra tahaka izao ny filohan'ny fanavaozana dia misy hatrany ny fanomezany lanja manokana ny kolontsaina izay mampiavaka izany faritra izany ka manontany amin'ny faritra Moromania manokana izy izao dia niatrika ny velatsy na ilay antsointsika hoe fiara-misakafo vary sy hena omby ho fanomezam-boninahitra ireo vahiny avy any amin'iny faritra Betsileo iny. Nandritra izay fotoana izay ihany koa no nanomezany toromarika ny anaovana fitafy malagasy amin'ny fetim-pirenena ho avy izao nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ho an'ny rehetra izany tany Fandrina. Alain Rodelis Rakoto ary malalatra no mampita ny vaovao. Zafarany ambony indrindra amin'ny fomba Betsileo ny sakafo velatsy izay fiaraha-misakafo amin'ny vary sy hena atao ladina tany iarahana amin'ny vahoaka akoatra ny sokela sy ny zafindrony izay mampiavaka ny Betsileo ato amin'ny distrika ny Fandrina dia naseho sy notanterahana nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny fanavaozan'ny repoblika ny Madagasikara mivady sy ny délégationna notarihany tato amin'ny kianja malalaky ny SFM Fandrina. Ny velatsy dia anisan'ny fomba iray lehibe ato anivon'ny faritra Betsileo ho fanomezan-danja, ho fanomezana hasina ary ho fanandratana ihany koa ny vahiny izay tonga ao anatin'ny faritra izany koa tonga soa agnareo. Tonga soa anao filoham-pirenena mivady, filohan'ny fanavaozana mivady miaraka amin'ireo délégationna izay hoentinao reto ary raha ny fahitako azy sy ny fahafantarako azy hatramin'ny kely dia voasamba nisy velatsy lehibe tahaka an'izao eto anivon'ny distrika Fandrina. Toromarika no nomen'ny filohan'ny fanavaozan'ny repoblika ny Madagasikara nandritra izao velatsy teto amin'ny SFM Fandrina izao dia ny tokony anaovan'ny mpiasa-panjakana ambony sy ny mpitondra rehetra fitafy malagasy na ny any Antananarivo na ny manerana ny Madagasikara amin'ny fetim-pirenena 20 Jona 2020 avy izao. Ity Fandrina ity manko sahako milaza raha eto Madagasikara raha misy tanàna telo distrika telo ipoira ny olomanga sy ny manam-pahaizana eto Madagasikara dia ity tanàna roa ity anisany. Zahay nangalako ministra avy ety aminareo ho an'ny fampianarana ambony fa tsy nataoko ministera hafa manapirofo fa tany manana ny mahizy azy ny Fandrina, manana ny mahizy azy ihany koa izy satria anisan'ny tany mitazona ny fomban-drazana zao ataotsika zao. Dia izao amin'ny 20 Jona ny anay ao amin'ny gouvernemanta no efa ambarako zao fa mba mandrisika atsika rehetrarehetra mpiasa-panjakana amin'ny 20 Jona mba hampiseho ny maha-malagasy mba hialantsika ty kostara tsy ny hain-drazatsika ty. Amin'ny 26 Juin ny gouvernemanta manomboka amiko dia hitondra akanjo ndrazana manerana ny Madagasikara zahay rehetra mamonjy ny 26 Juin. Tsisy ministra, tsisy prime ministra, tsisy filoha, tsisy haut conseiller ho hitanareo hitondra kostara amin'ny 20 Jona.
dia mandrisika anareo mpiasa fanjakana aty amin'ny faritra aty koa mba hanao toy izay hampiseho ny maha-malagasy fa tsika malagasy manan-karena ary anisan'ny harenantsika ny fomban-drazana izay atrehintsika toy izao. Anarivony ny vahoaka teto amin'ny distrikta ny Fandrina niatrika sy nitafa mivantana tamin'ny filohan'ny fanavaozan'ny Republikan'ny Madagasikara sy ny delegationina tariany no niatrika ny velatsy sy niaran'ny sakafo teto amin'ny kianja malalaky ny SFM Mambositany Fandrina nandritra izao fitsidihana nataony tato amin'ny distrikta ny Fandrina izao. Nisy ihany koa ny fotoam-pivavahana ny raisam-pinoana no tanterahana atao amin'ny fiangonana Luteranina Malagasy Antetezatany nampitany ny filohan'ny fanavaozana ny Republikan'ny Madagasikara afatra ho an'ny fiara-miasa ny fanjakana sy ny fiangonana. Tsy ny fanjakana irery no anao ny fanavaozana fa itsika rehetra no anao azy fa indrindra nareo atao amin'ny FFKM izay manana anjara lehibe amin'ny ity fanavaozana ity satria ao anatin'ny fanavaozana dia tsy maintsy mandalo an'ilay fikaonan-doham-pirenena antsika dia ianareo FFKM no hitarika an'izany fikaonan-doham-pirenena zany manerana ny nosy dia mankahery anareo fa araka ny kabary izay nataoko tany amin'ny fiaonam-be fa 7 tany Ilafia dia tsy ho moramora ny azo anareo fa ho tenenin'olona ratsy nareo io ho aratsin'olona nareo ho tenenin'olona amin'izao resaka tsy fantatra rehetra zao dia mahireza fa tsy mora ny azo anareo fa araka ny fampianaranao teo tsy moramora koa ny lalana mankany amin'izany fanavaozana izany. Ny zavatra angatahako amintsika rehetra pino antsika vahoaka malagasy dia efa niteneniko ihany le izy taria amin'ny fiaonam-be fa 7 ny FFKM dia efa navery ny ray aman-dreny teo ihany koa izy tamin'ny fampianarana dia ny fampivavahantsika nareo hivavaka ho ahy hivavaka ho anay zahay hivavaka ho anareo zahay hivavaka ho anareo mba tsy hanary fanantenana araka ny fampianaran'ny ray aman-dreny teo satria ny fanohitra amin'ny baiboly ny manary fanantenana satria ny baiboly dia miteny fa raha mbola misy koa izy ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana. Taoriny ireto antsika ara-kolotsaina teto Fandrina ireto sy ny fotoam-pivavahana teto amin'ny fiangonana Luteranina Malagasy dia niazo ny commune ny samy madio fisakana anatanteraka ny lanona pitokanana maro samihafa ny filohan'ny fanavaozan'ny Republikan'ny Madagasikara sy ny délégationna ny tariany taty an-toerana. Izay ny vaovao mahakasika ny resaka fampandrosoana tany amin'iny faritra Morony Maniny fa minomboka eto isika dia resaka ny anko ny fankalazana ny Pentecote indray. Pentecote koa androany fahatsiarovana ny irotsahan'ny fanahy-masina tamin'ny apôstôly ary nanamarika ihany koa ny fiatombohan'ny fitoriana filazantsara ka andro fankalazana ny fototra iorenan'ny fiangonana pentekotista mitambatra ny fetin'ny Pentecote izay raha teo moa no anarana entin'ny fiangonana mijoro apôstôly manambara ny vaovao mafaly anatin'ny fifohazam-panahy izy ireo ka niatrika izay fotoam-bavaka izay sady mitatra amintsika ny anko ny fankalazana ny Pentekosta teny amin'ny fiangonana pentekotista mitambatra inandriany Razafindramary sy Ambinitsoa Andriamaservelo. Fototra ijoroan'ny fiangonana pentekotista mitambatra ity andron'ny pentekoty ity fanohizana ny asa fanirana napetraka Jesosy Kristy tamin'ireo apôstôly fotoan-dehibe efa natsidiky ny testamenta taloha. Ny andro pentekosta moa raha tamin'ny testamenta taloha dia fahadimapolo ny fiantsoana azy andro firavoravoan'ny Jiosy izy io. Aty amin'ny testamenta vaovao kosa indray dia fankalazana ny nirotsahan'ny fanahy masina voalohany tao Jerosalema tao amin'ny efitra ambony nanomboka tamin'ireo apôstôly niaraka amin'ireo mpianatra miisa 20 menadany ny totalin'izy ireo. Dia rehefa ndrotsaka ny fanahy masina tamin'ny andro pentekosta araka ny voalazan'ny asan'ny apôstôly toko faharoa diteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka izay ampitenen'ny fanahy masina azy ireo olona izay manam-porofo izany moa ny baiboly. Ary ny pentekotista mitambatra tsy hoe makalaza feno makalaza fotsiny ihany ny andro pentekosta fa tena iny orenan'ny fiangonana voalohany ary koa no torin'ny fiangonana pentekotista mitambatra maneran-tany satria mbola mirotsaka fanahy masina io. Tena mifahazam-panahy ary izy tsy hoe ny atao fiangonana eto Ampandrana ihany fa maneran-tany. Nanomboka tamin'ny fifadikanina 30 andro mialoha ny fiomanana. No ny pentekotista mitambatra maneran-tany amin'ny David Bernard dia namela hafatra lehibe naparitaka manerana an'izao tontolo izao ny hoe aoko pentekosta isan'andro afahana mitory na tokantrano na ina-kalamanjany na fetsehana manokana arak'izay atao afahana malaza an'ilay izy dia sady fitoriana ny filazantsara any amin'ny fonja no asa sosialy.
fiantsonan'ny fanahy masina, fampianarana, fanaovana batisa, fifoazam-panahy, tariany lehiben'ny evanjelistra manerana ny Madagasikara no nankalazana ny Pentecote ho an'ny fiangonana pentekotista mitambatra eto Ampandrana. Ny fiangonana pentekotista mitambatra moa no nampitondrainy izay anaran'izay fa ny fiangonana kristiana rehetra kosa dia miorina amin'ny fitarihan'ny fanahy masina avokoa ny iraka ataony rehetra. Nanome lanja izay fanovozan-kely avy amin'ny fanahy masina izay avokoa tahaka ny iritsahany tamin'ny apôstôly koa ireo fiangonana hafa izay notsidihan'ny mpanao gazety ny televiziona malagasy. Santionany amin'izany ohatra izao ny tamin'ny fiangonana katolika FJKM izay hoentiny Sandra Rakotarsson, Orsorandriamanana, Fendrandriamalala ary Stéphane Alphonse amintsika. Mifarana amin'ny fahatongavan'ny Pentecote ny vaninandron'ny Pâques ho an'ny fiangonana katolika maneran-tany. Ny Pentecote dia avy amin'ny teny grika hoe Pentecoste, midika hoe andro faha-dimampolo, ka 50 andro aorian'ny Pâques araka izany no ankalazan'ny fiangonana ny Pentecote. Mifanaraka tanteraka araka ny voalaza ao amin'ny Baiboly ny firindra ny liturjia ny lamesa. Anisan'izany ny fahaizan'ireo apôstôly ny teny tamin'ny fiteny samihafa rehefa nidina ny fanahy masina, manambara fa tsy voafetra amin'ny firenena iray na fiteny iray ihany ny fahatongavany vaovao mafaly fa amin'ny olona rehetra manerana n'izao tontolo izao. Mampirehitra jiro ny fiangonana, maneho ny afo sy ny fahazavana arak'izay niseho teo ambony ireo apôstôly dia ny fanahy masina izay mitarehina lehilahy. Noho izany dia ampiasaina ny labozia sy ny loko mena hanehoana ny herin'Andriamanitra sy ny fahazavana entin'ny fanahy masina ao anatin'ny tsirairay. Ampiasaina ihany koa ny rano ho mariky ny fanadiovana sy ny aina vaovao entin'ny fanahy masina ihany. Mampiray ny olona samihafa fiteny, ahazoana fiainam-baovao ary hanomboana ny iraka lehibe tahaka ny nanirahan'i Kristy ireo apôstôly nitory ny vaovao mafaly ny Pentecote izay heverina fa ny andohan'ny fiangonana. Fa rehefa Andriamanitra no manavao dia tena vaovao ianao. Fa tsy vitan'izany ihany rehefa hoe manova Andriamanitra. Fa tian'Andriamanitra hovaina ianao ka hanaraka ny lalàn'Andriamanitra. Eo ny 7:20 dia ahitantsika izao soratra masina izao. Ary ny faminahiko ataoko ao anatinareo ka tongaleo mandeha araka ny lalàko sy tanana ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ny olona iasany fanahyn'Andriamanitra liava dia manaiky mitarihan'ny fanahy masina mba hanara-dalàna, hanaraka ny tenin'Andriamanitra, izay moa ilay lalàna, hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Tahaka ny Davida eo ambavanao ny teniko, fa nino tompo sy fanazavany lalako ny teniko. Zany avana ny olona tarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra tao amin'ny Ezekela 4:30 no ny antefahan'ny afatra nampitain'ny mpitandrina nandritry ny fankalazana ny Pentecote teto amin'ny FJKM Atsimon'ny Mahamasina. Manasongadina ny asan'Andriamanitra manadio sy manavao ny olona izany ka mitondra fanavaozam-panahy sy fandrahana ho vavolombelon'i Kristy sady mampatsiaro ny fidinan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly sy ny andohan'ny asa fitoriana ny filazantsara. Fotoan-dehibe manamafy ny firaisan-kina sy ny finoana miorina marina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny asan'ny fanahy masina izay mitarika sy manova ny fiainam-pino amin'ny fahamasinana sy ny fanompoana marina ny andron'ny Pentecote.
afatra iombonana ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ity volana May ankalazana ny Pentecote ity dia ny hoe miasa ao amin'ny ny fanahy masina. Raha tany am-piangonana zany ny ankamaroan'ny olona androany maraina indrindra nanahoana kosa ny teny ivelany manerana ny tanàna teny nivoaka kely anjery ny zava-misy manodidina ary ny mpanao gazety ny televiziona malagasy maharitra Ramarokoto androany tsikaritra izy ireo fa nanamarika ny androany ny fahavitsiny olona sy ny fiara mivezivezy raha ny teto andrenivohitra manokana lamina ny tanàna ary maro ireo olona sendra nandalo teto andrenivohitra ny safidy ny jerijery tanàna nisy ihany koa ny nakasary na izany izy dia tsy mitovy amin'ny fahavitrian'ny tany aloha intsony fa azotoany olona makasary sy manasa sary ireo pakasary teny Analakely izay nanaovany maharitra sy fanirandriamanana fanadihadiana. Mangingina tsy maro olona mivezivezy milamina tsy nahitana fitohanan'ny fiara toy ny mahazatra andavanandro ny teto andrenivohitra. Maro noho izany no nanararoatra mandehandeha mijery tanàna sy makasary atao fahatsiarovana. Zao mianatra fianaratsoa dia andeha hodina Ambatondrazaka dia miandry tomobile fotsiny dia mba mandalondalo aty dia makasary satria tsy mandalo matetika aty dia mba makasary sady tsy ary nakasary teto koa dia mba makasary eto rehefa tonga eto. Tsy dia mandeha aty matetika fa mandalo fotsiny. Se zany avy any Morondava Anteroka dia mba mandalondalo aty zany mba mitondra ny zanaka sy ny vady aman-janaka. Le sara zany mba hoe souvenir ho an'ny taranaka aoriana hoe reo ny zavatra rehetrarehetra mandalo hoe mba teto mba safidian'ny fianakaviana zany. Ireo olona efa nahazoazo taona sy ny fianakaviana miaraka no maro amin'ireo mila sary vita taratasy. Ny tanora kosa dia saika ny sary tehirizina amin'ny finday na ny amin'ny teknôlôjia vaovao no mahasarika azy ireo. Tsapa fa tena niova ny zava-misy araka ny nambaran'ireo pakasary indrindra ny amin'ny fidiram-bolana izy ireo. Mbola giolira Zanamasina be an-tanàna Antananarivo nefa pakasary teto teny Ambojatovo zay ny andohanay tamin'izany dia nidina teto. Tamin'izany fotoana izany zay ny tena azo lasany hoe velomanay sy nahavelomanay vady aman-janaka tsara ny sary. Fa amin'izao fotoana izao zany efa sarosarotra raha tsy misy asa fanampiny raha tsy mahavelo vady aman-janaka tsara. Efa ny teknôlôjia mandroso be dia efa simba ny telefônina ny karama pakasary. Dia ny olona amin'izao fotoana tsy mieritreritra le sary ho tehirizina intsony fa ohatrany ao anatin'le telefônina dia zay. Dia ny androany aloha zany hoe mba misy fanantenana kely fa tsy mitovy amin'ny Pâques na ny Krismasy koa. Fa ny Pentecote matetika zao tsy dia misy sary noho ny Pâques. Miova amin'ny mahazatra rehefa andro fety manararoatra ihany koa mamangy fianakaviana. Tsy dia be olona zany dia mahafinaritra mba tsy mifaneritery aty an-dalana dia milamindamina kokoa. Le ambiance zany tsara mahafinaritra le izy. Aloha raha hoe le vitsivitsy ohatr'izao ny sasany koa nge mba mandeha any amin'ny tany hafa mba hoe miovaova le toerany dia mba mijery toeran-kafa dia mirary soa ny rehetrarehetra izay mahafantatra anahako. Tena mahafinaritra misy mamonjy fianakaviana rehefa andro fety satria hafa ihany ny akaiky ny ray aman-dreny sy mifamia izany e. Ianao zao raha mijanona rery any alavitra be ianao dia malahelo na dia misakafo ary ianao dia hafa foana ny makany akaiky ny zareo. Fa maro ihany koa ireo misafidy ny alatsinainy ny Pentecote no mandeha mitsangatsangana. Amin'izay fa ny manana fitsangatsanganana rapitso alatsinainy Pentecote izay indrindra dia efa maro tamin'ireo manana fandaram-potoana rapitso no ny atsena androany ny vidin'ny sakafo sy ny sisa satria misy ireo ivoaka hitsangatsangana fa misy kosa nefa hijanona ao an-trano ihany fa somary hanao sakafo miavaka kely raha ny fanadihadiana teny atsena teny izay nataon'ny Priska Rakotonandrasana sy Mamravavison. Alahadin'ny Pentecote tsenana Analakely amirantiranty eto ireo entana maro isa-tsokajiny. Anisan'izany ny eto amin'ny pavillon misy ny tsena ny legioma sy ireo hena maro isan-tsokajiny. Ao ireo mbola miandry mpanjifa
fa misy ihany koa nefa ireo efa hifanitofana tahaka ny teto amin'ny fivarotan-keny. Ataovy raiky tao dia roulatsaka fefany amin'ny dia nofony ataovy lanjana 65 ny lokany manina aloha zany henakisoa dia nasiana souffleur dia ny entrée atao salade riso somary efa sarotrarotra ny fiainana dia eo amin'ny 300 000 francs sakafo dia raha ohatra hoe mandeha mitsangatsangana dia mety hoe manomana eo amin'ny 250 000 francs eo entina mitsangatsangana. Tsy manao fandaniana mihoapapana ireo olona rehefa Pentecôte sy alatsinainy ny Pentecôte afa mihoatra kely noho ny fandaniana mahazatra mba ahafahana manome fahafaham-po ny fianakaviany. 16 ans zao nanomana rahetsy anomanana ny fety rapitso hivitanana ny henakisoa sy ny akoho gasy dia hivitanana jus dia frais satria mandeha miaraka mitsangatsangana amin'ny fiangonana rapitso. Laoka mampiavaka ny fety ny akoho amam-borona tsy dia be mpanjifa izy tamin'ity indray mitoraka ity na dia eo aza ny fanomanan'ny olona ny alatsinainy ny Pentecôte. Nisy fiakarana kely ihany koa ny vidiny akoho amam-borona teto an-tsena. Azo nomanko androany mo tsena rony fa tsaraiko roa teo amin'ny 18 kg 35 kg nalaiko fa tsaraiko roa dia rapitso zany manomana kelikely fotsiny satria ny olona itsangatsangana rapitso voatery aza be da be vidy amin'ny kilo betsaka zao hitanareo zao moa ny tsena ty fa maraina ny anjy mbola tsy malapa. Ankoatra ny akoho amam-borona ny hena sy ireo karazana hazan-drano dia fangaro be mpanjifa ihany koa ny legioma izay maro karazana no hita teto amin'ny tsenana Analakely. Saika be mpanjifa izy ireny satria mbola azo lazaina fa mora ny vidiny no sady ara-pahasalamana. Lasary dia ty lasary be ty dia mahatoeto hoanina. Eny karazana hoe mandehandeha kely ihany za fa tsy dia tena hoe mandeha be. Tsy atao androany fa manao ahoana ina ny sakafo maninareo hoan'ny rapitso ary hoan'ny tokantranonareo? Io karapitso karapitso. Miomana ny tsangatsangana rapitso. Tsy voky ny trano fa ao an-trano. Fa zay ampelantanana no ampiasaina fa tsy nanokana hoe zao fa zay fahafahany. Ohatran'ny anahy moa zany zao dia thon dia crabe no vidiko dia manao salady kely dia asiana desera kely dia asiana jus kely dia vita. Raha ny zava-nisy teto amin'ny tsenana Analakely ny tapany maraina ny alahady ny Pentecôte dia fen'olona ny jeny asaingy ny fividianana sakafo mampiazakazaka ny tontolo. Manao jus aloha ao an-trano dia jus desera. Ny Pentecôte moa dia natao ho an'ny mpino kristianina fa ho an'ireo finoana bodista kosa nakalazana androany tao amin'ny temple Kizizo Andranovelona ny tsingeritaona naterahany Gautama Buddha fantatra maneran-tany amin'ny anarana hoe Buddha izay mpanorona ny finoana bodisma fotoana iray lehibe eo amin'ny kolotsaina bodista izay antsoina hoe Vesaka raha ny amin'ny firenena sasany voizina amin'ny fotoana toy izao moa ny fifanakalozana ara-kolotsaina ny antso ny fitoniana sy ny fandriampahalemana maneran-tany fa andao aloha fantaritsika izay kolotsaina bodista izay anatin'ity fanadihadiana nataony Mampisory Tonsiasy tantely Andriambela ity. Finoana sy filozofia miorina amin'ny fampianaran'ny Buddha ny bodisma izay mampianatra ny olona iaina amin'ny pahendrena ifetena ary ifankatia. Anisan'ny fototra lehibe eo amin'ity finoana ity ny fialana amin'ny herisetra, ny fananana fomangoraka ary ny fitadiavana fiadanam-po. Ao anatin'izay ny vavaka, ny méditation ary ny fampianarana ara-panahy ataon'ireo moanina bodista ety amin'ny tendrombohitra faly Andranovelona. Natonga naniditra moanina satria za mbola kely dia fantazaina zareo sinoa tazaina tamin'ny finoana bodisma. Vao navita fianarana za dia safidy nanoka tena nanao moanina mihitsy. Misy karazana roa le moanina. Misy le tonga dia hoe fikitra amin'ny fivavahana fa ny ato amin'ile fivavahana bodisma hoentina miaraka amina mozika ilay izy ampitaina amin'ny mozika ny afatra fa le bodisma anankiray tonga dia fivavahana foana fa tsisy resaka ara tsisy resaka mozika. Ireo moanina ireo dia olona nanoka tena amin'ny fiainam-panahy asiany fampianaran'ny Buddha. Miainana temple izy ireo ary manaraka fitsim-piainana entitra miala amin'ny fiainana izao tontolo izao toy ny tsy fanaovana herisetra
asiany tsy fisotroana zava-pisotro misy alikaola ary ny fiainana tsotra. Le fahendrena vozona raha amin'ny finoana bodisma dia hiala amin'ny fiainan'izao tontolo izao mihitsy. Le fahendrena tia manampy olona sy mamonjy zava-manan'aina, tsy azo mijangajanga, tsy azo atao ny mandratra olona. Mampita fahendrena amin'ny olona dia ny filaminana. Ho an'ny bodista dia zava-dehibe ny fanaovana meditation satria manampy ny olona hita fahatoniana sy fetena. Iray amin'ireo afatra lehibe tiany temple Sizo Andranovelona Ampitaina mandritra ny 3 andro ankalazana ny tsingeritaona nahaterahany Bouddha izay antsoina hoe Vesak na Buddha Day. Izy io no iray amin'ireo fety lehibe indrindra amin'ny mpino bodista ka firenena maromaro maneran-tany no mankalaza azy ary anasan'izy ireo olona maro. Mahazo tombony manokana amin'ny fisian'ity temple ity ny district Anakazobe no izy manome asa olona maro. Ny antony hoe ijoroana eto zany dia fatra indidiko zany misy ny temple Sizo ato Andranovelona district Anakazobe dia anisan'ny hoe solon-tena mpanjakana indrindra anivona teny mera-pirenena no ny andraikitra dia manatrika izany fankalazana izany ary mampiseho firalahinana sy fiaraha-miasa amin'izareo amin'ny lafiny rehetra. Antom-pisiany zareo hoe misy tombony manahoana fa fampananana asa koa zany tena misy satria mampiasa olona be da be izy manamboatra an'ireo trano ireo dia efa mahazo tombony amin'izany ary misitraka an'izany ny olona manodidina ety. Andro ny Bouddha andro any ary fankalazana ny azy koa zany hoe mba nisy ny fandriampahalemana eran-tany ary anisan'izany koa Madagasikara zany dia izay ny antony ahatongavany teny eto koa sy solon-tena ny Assemblée nationale. Ankoatra ny lafiny ara-pivavahana dia setra iray ampiroboroboana ny fifanakalozana ara-kolontsaina sy fanehoana firaisan-kina ary fandriampahalemana eo amin'ny firenena samihafa ny Bouddha Day sady entina ampitana havatra. Antony nanokana ny firenena mikambana ny Vesak ho andro iraisampirenena manan-danja nanomboka ny taona 1970 Kolotsain'ny bodista iny noresantsika teo iny fa iresaka kolotsaina ny amin'iny fatra loatra mangoro iny isika manao resaka ho fameloma maso io fanomezan-danja izay kolotsaina izay ny ponina any toerana ny songadina moa izay nandritra ilay hetsika ara-kolotsaina nampahafantarana ny fomba fanao mandritra ny Santabary ny foko Bezanozano avy ao Moramanga sy ny foko Betsimisaraka avy ao amin'ny district Nosy Beanala no nanatanteraka izany tamin'ity farany herinandro ity. Xavier Tolotsoa sy Jean Aimé Ranjiandatovy kosa no mampafantatra antsika ny momba izay hetsika Santabary izay. Kolotsaina malagasy itovizan'ny foko Betsimisaraka sy Bezanozano ny milao vary na Santabary. Fomba mampanao ny taolo teo aloha hanasana ny fianakaviana sy ny fiarahamonina hanolorana sombokatra ny lainahary sy saorana azy no ny fiakaram-bokatra mialohan'ny hinanana vokatra miakatra amin'ny vanim-potoana ny taom-piotazana. Mandritra izany no hanaovana ny joro fangataham-pitahinany mba hahazahoana fahasalamana lalandava sy hiatsarany ny asa fiariana rehetra atao. Ho fampahafantarana ity haren-tsaina ity ho an'ny taranaka tsy aoriana sy ho fameloma maso ny kolotsaina dia naseho an-tsehatra teto amin'ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina Moramanga ireo fomba fanao mandritra ny vanim-potoana Santabary ho an'ireto foko rotonta ireto. Tamin'ny alalan'ny tsy hetsika ara-kolotsaina ity no naneho ny vahoaka sy ireo ray aman-dreny ara-drazana avy eto Moramanga sy Nosy Beanala ny fankasitrahana amin'ny fitondram-panjakana tarihin'ny filoha kolonel Mikael Randrenirina tamin'ny nanendrena sy nametraha-pitokisana n'Andriamatora be mananjara Elira Joseph ho lehibe ny faritra loatra mangoro mpisolo-toerana ka nandritra ny lanonana natao teto no nitsofandrano azy. Nambara ny lehibe ny faritra teto fa fivohy iray hampandrosoana ny faritra ny famohazana ny kolotsaina ary lalana hitazomana ny fifankatsiavana eo amin'ny samy malagasy. Tena fototra ao anatiny aloha dia voalohany indrindra ny fihavanana. Faharoa ny fahaizana makasitraka. Zany zavatra tena mbola atao. Zany rehetrarehetra zany dia ataoko tena simenitra mampiray atsika. Ny eto Moramanga dia sampanana ny eto Moramanga. Hiteto daholo ny foko rehetra. Ka ny zavatra nataontsika androany dia mbola zava-dehibe ihany koa satria nampiray amin'ireo foko rehetra izay misy eto Moramanga. Ka izay zany nitenenana hoe manana anjara toerany lehibe kolotsaina amin'ny lafiny sosialy indrindra fa amin'ny lafiny fampandrosoana. Ny antony dia tsotra raha tsisy ny filaminana, tsisy ny fiarahamonina mirindra dia sarotra ny hampandroso. Izay zany atao amin'ny fiadidiana faritra rehetra mangoro dia tena manisy lanja ny PDB ny kolotsaina io. Ny profin'izany dia misy fitaliovana anankiray eo direction rafitry ny
faritra isahana manokana ny kolotsaina. Tonga nanome voninahitra ity hetsika ara-kolotsaina ity ny ministra ny fambolena sy ny fahavitan-tena ara-tsakafo Ramindo Gaetan notronon'ireo olo-manan-kaja maro sivily sy miaramila tsy amin'ny faritra loatra mangoro ary ireo fikambanana maro samihafa. Resaka kely mahakasika ny fizotra ilay fisoratana anarana biometrika indray isika tany amin'iny faritra tsy mantsinanana iny amin'ny ankapobeny dia mavitrika ny olona amin'izay fisoratana anarana izay raha volana mahery nanomboana dia efa tonga hatrany amin'ny 5 ny tapa-afitriana. Nisy moa araka izany ny atrikasa nanaovana tombana ho an'ireo mpisehatra mivantana ary fantatra tao anatin'izany fa misy olana kely amin'ny tsy fahampian'ny ara-pitovana araka ny famitavavao roa ilay fahiny manana. Manodidina ny 5 ny olona no efa voasoratra anarana biometrika ho an'ny faritra tsy matsinanana. Napetraka ny paikady manokana dia ny jeritody ka mantarana ny olana sy ametrahana vahaolana entina anatsarana trano ny vokatra. Isan'ny paikady apetraka amin'izany ny fampitomboana, ny fanazavana sy fampafantarana ny fisoratana anarana biometrika ka navondrona ireto mpiansehatra rehetra amin'ny faritra entina amantarana ny olana. Ny songadina tamin'izany ny olana no ny fitarazony asa eo amin'ny lafiny ara-pitaovana, ny fahatarana sy ny fahafantarana ny tamikaramana ireo mpanatanteraka ny asa. Miankina toetrandro ihany koa izy satria fantatsika tsara fa ratsiratsy ny toetrandro dia tsy afaka miasa ny fitaovana araka ny tokony misy. Izay olana rehetra izay anefa dia misy ny tandrifanay dia efa nampita amin'ny tompona andraikitra tandrify azy masinina voafetra. Tadidro tsara fa ao amin'ny commune anankiray vitsy ihany zany manana kit ultramobile zany na hoe manana kit anankiroa zany fa sisa zay raha iafa nefa 50 ihany ny tratrany maximal raha tena asa normal. Ho amafisina araka izany ny fanaintanana makany fotony. Izahay raha teo moa tsy hijanona fotsiny hatreo fa hidina ifotony ihany koa mba hijery ny zava-misy sy anazava bebe kokoa amin'ny olona hoe izao ane ny vandehany zavatra mazava lehibe an'ity fanaovana tatitra indrindrandrindra ara-potoana fanomezana fiofanana sy fampaherezana andreo ihany koa indrindra fa lafiny mangola. Taty antoerana ny ministera foibe sy ny mpiara-miombonantoka nitondra ny fanampim-panazavana. Mbola mitoy kosa ny fisoratana anarana biometrika manerana ny nosy ka efa eo ampamolavolana izany ireo tompona andraikitra amin'ny fanatanterahana ny asa. Amin'ny pejin'ny fanatanjahantena isika maraparana ny vaovao amin'ity alahady hariva ity pikatroka avy amin'ny kluba maro no nandray anjara nandritry ny fiadiana ny tompon-daka ny seksiona Tsimondrano ny taranja Hayat Kickboxing tamin'ity farany herinandro ity. Ity fifanana ity moa izay antotsaina teny amin'ny CBA Alasora niakatra ny afo teknika andreo pikatroka ary hanomana sady ny fifananana eo anivon'ny ligy izany. Kanto Rana Everson. Pikatroka 20 avy amina kluba 410 hanao niatrika ny fidinana tompon-daka ny seksiona na Tsimondrano ho an'ny taranja kickboxing. Nanjay anjara teto avokoa ireo sokajy rehetra misy eo anivon'ity seksiona ity. Nanomboka tamin'ireo sokajy zandriny ny sokajy vehivavy ary hatramin'ny klasy A. Fanamby lehibe napetraka ireo mpitantana ny ampiakatra ny afo teknika sy ny fijerena manokana ireo atleta. Boxing moa tsy afaka misaraka amin'ny fiarahamonina. Eo le teknika ampiakatra le teknika zay fa kosa ny combattant zany tsy hoe iofanina iady fotsiny fa mba hofanina koa izy amina resaka asa, amina resaka langue, am'izay mba vitany ny carrière nge fo kely. Fa mba tapitra zany carrière mba misy mba zavatra azo raisina zany izy tato amin'ny kickboxing ankoatran'izay any ivelany fa tsy hoe totontry sy daka fotsiny nataony tato fa mba misy zavatra azo ndraisina zany raha vao tapitra eo ny carrière. Zay zany tena fanamby lehibe. Resaka teknika mba rehefa tena ao tafiditra tsara ny teknika dia ataoko ngamba fa tsisy ny accident fa mahatonga ny accident tonga dia le teknika tsy ao. Fahitanareo ihany manomboka mitety club zay mampipita sy manazava n'ireo atleta sy ny metra de salle moniteur rehetrarehetra zany ohatr'izao ny zavatra atao tsy fanambaniana akory sanatria fa itsika raha hitady zavatra lavidavitra zany dia ny aty amin'ny base anombarina tsara indrindra zany. Iatriky ny fifanana eo anivon'ny ligy Analamanga ary tompon-daka eto ary nambara ny filohan'ny ligy mihitsy fa tsy hakanavaka ny fanohanana an'ireo seksiona ary ezahana ny karakara fifananana trany. Natao hifanampy an'ireo seksiona ny siny président ligue ifametanana tsy teniteny betsaka satria raha ny tena antony ilatsahana en tant que compétiteur en tant que combattant tena quoi
dia efa izay mihitsy ny tanjony hoe isehatra sy fanampin'ny li section misy eto Antananarivo. Eto dia mamerina ny teniko tamin'ny voalohany ihany hoe matoa ny tena nilatsaka dia hijery manokana ny ankizy sy ny section satria ny anatin'ny section ahitana ny tsirairay avy manahoana niveau ny teknika ny combattant rehetrarehetra. Eto dia mamerina fa misokatra tanteraka ho an'ny section misy eto Analamanga ny tenako ary vonona ny fametanana. Nanome voninahitra ity fidinana midaka ny section na Tsimorano ity mo ny filohan'ny fédération malagasy ny kickboxing Rafidson José sy grand maître Rasoana Evkely izay nitondra izany taranja izany voalohany teto Madagasikara. Ankoatr'izay kickboxing izay dia manam-baovao mikasika ny baolina kitra ihany koa isika. Ny ekipa ny FC Nisy no nisolitena faharoa ny Madagasikara izay nandray anjara tamin'ilay fifananana iraisam-pirenena ho an'ny taranja baolina kitra sokajy zandriny mondial Pupi Plomelin izay natao tany Frantsa ny 14 sy 17 volana mela satria tsara ny vokatra tamin'ny ankapobeny ho azy ireo ary tsy nitsanga menatra ireo mpilalao malagasy niatrika izany. Ity fifananana ity moa izay nahitana ny fandraisana anjaran'ireo kluba goavana ao Eropa ary maneran-tany mihitsy ka ikanto Ranavarson no hitatitra izay vaovao izay hatrany. Ici est devenu une référence dans la formation des jeunes footballeurs de Madagascar. Larana fafito no nisy ny FC Nisy, anisan'ny kluba nisolitena Madagasikara tamin'ilay fifananana iraisam-pirenena mondial Pupi Plomelin izay notanterahina tany Frantsa ho an'ny andiany 7-30. Tsara ny vokatra amin'ny ankapobeny ho an'ny FC Nisy ary tsapany fihezana sy ny rispo naseho an'ireo mpilalao. Ity fifananana ity moa izay natokana ho an'ny sokajy latsiky ny 13 taona na ny U13. Ny vokatra dia navelim-panantenana, misy fandrosoana ny ankizy eo amin'izay sehatra izay satria hitanao hoe tena namesehatra na ampiseho an'izay le hoe fakingana sy ny fahaizana ho antsika malagasy amin'izay baolina kitra izay. Mafy, tena mafy ny fantsanana satria any Eropa azy dia efa tena avolenta le ankizy any fa nefa tsy mena mitaha amin'izay ny zanakitsika fa tena niady ny boakely misy koro amin'ny ankapobeny dia naresitsika 5-0 dia nanao sahala ihany koa tsika dia 3 défaites fa ny tombony tamin'ity hitanareo tsara angamba satria tena sereny skoro. Taloha tsika rehefa nanao match tany dia 5-0 7-0 fa tamin'ity tena hoe sahala na resy 10-0 tsika 1-0 2-1. Manana ny fahaiza-manao ireo mpilalao malagasy. Hita ho lesoka kosa nefa ny ara-batana. Tena anampiana kely amin'ny bandikely zany resaka entraînement zany mila ampitomboana kely satria raha ampitahintsika any amin'ny Europa 5 fois ny any mikotrana any Europa tsika nefa 2 fois misy 1 fois raha mikotrana aty. Zay zany no hitako fa raha ny niveau somary midepasy kely izy par rapport amintsika. Vatana aloha iny efa arahantsika malala foana fa manatombo. Na za coach ty ara kely par rapport amin'ny U13 any Europe. Misy kely fa misy la plupart ngeza daholo manambatana izy. Fa ankoatra ity mondial atao Plomelin ity dia nandeha anjara tamina fifanana iraisam-pirenena atao QC ihany koa ny FC Nisy ho an'ny sokajy latsiky ny 15 taona na ny U15. Azy aloha niveau ny ankizy sy ny tany aloha hitako hoe mitovitovy ihany fa ny olana kely amintsika resaka vatana zany tsika somary sahirakirana ihany. Zay fotsiny hitako hoe nanahirana kely resaka vatana zany fa mibola zany hitako hoe mitovitovy ihany le niveau. Zay moa zany 3 défaites de victoire zany raha hoe ny voalohany nanaovanay zany aloha hitana hoe tsara ihany le vokatra azonay fa ohatra ny fiverenany manaraka zany raha hoe ny expérience entany an-tany mety hiakatra avoavokoa zany zay. Eny fanomanana moa eo ihany satria ny ankizy koa nge eto amintsika sady mianatra dia sarotraro kely juste hoe laby sabotsy ihany dia lahatra zany zay no manomana dia tsy maro tsiampy kely zany le fanomanana. Fa nefany amin'izao no niatrika ity fifanana iraisam-pirenena ity ny FC Nisy. Ho an'ny kluba dia ahitana sokajy maromaro ao aminy manomboka amin'ny latsiky ny 10 taona ka hatramin'ny latsiky ny 17 taona. Izay no mamarana tanteraka ny vaovaontsika tamin'ity alahady ny Pentecôte ity angasitrahana feno isika tsirairay avy ny tokantrano any nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany manomkarampy tsiraina ravoloary magnendreny araka amintsika. Tena ka mamy fotoananao amin'ny zoma indray mandra-pena Douglas Tokazy.